miarahaba dia tonga soa iresaka mikasika ny bantou sy ny fiavian'ireo malagasy sika androany andoa alohany anaty hadiantsika an'izany aloha anao fatarina vetivety ny mpiran'reto bantou ireto ny bantou dia fifangaroan'ny olona amin'ny tany Afrika izay manao mampiasa ny fiteny bantou roapolo eo ny firenena afrikana no mampiasa ny fiteny bantou ary ny isa efajato eo ny teny bantou ampiasaina izany hoe tsy ny Afrika rehetrarehetra no mampiasa ny teny bantou fa karazana etnia karazana foko ny olona maromaro no mampiasa ny teny bantou tamin'ny vidéo farany zany mikasika ny tantarany Madagasikara zany ataoko tao amin'ny info éveil dia raha tadiditsika dia ny teny hoe manakaiky kokoa ny afrikana ny bantou ny zay ny afrikana mampiasa ny fiteny bantou ny razambe malagasy izay tena razambe izay tena malagasy satria ny tenytsika hoe ny austronosiana ve sa ny afrikana ny tena razambe malagasy zany hoe manakaiky kokoa ny foko miteny bantou malagasy fa tsy austronosiana fa ny austronosiana reny efa piavy zay tonga taty aorina be ny tongafany ny atao hoe bantou amin'ny fiteny Congo dia raha amin'ny fiteny Congo izy ba midika hoe ireo zavatra be tabe na le amin'ny teny frantsay ary ny to kosa indray dia tenenana hoe olona na humain na homme amin'ny teny frantsay zany hoe les humains na les hommes amin'ny malagasy ndray kosa izy dia le ba midika hoe foko ary ny olona midika hoe fokon'olona midika ho azy hoe fokon'olona ny namorona io teny bantou io dia Allemagne no namorona io mba hitenenana ny fokon'olona any Afrika izay mampiasa ny fiteny bantou zay le teneniko hoe tsy ny afrikana rehetrarehetra no mampiasa no azo atao hoe bantou no mampiasa ny fiteny bantou fa karazana etnia karazana fokon'olona no mampiasa ity fiteny bantou ity tany Egypte tany izy reto rehefa ny alefy ny tanjak'ireo egyptiana rehefa tafiditra tany ireo vahiny européenne dia nohony izay tahotra zay no natonga azy reto ny sitaka nipetraka any anaty alana any anaty lavabato de rehefa mahita vahiny de milefa ho azy omeko ohatra iray amin'ny firenena afrikana zay miteny ny teny bantou dia raisiko ohatra ihany ny Congo ponina hitan'ireto mpanjanaka zay tonga tany Congo roa fotoana talohan'ny Jesosy Kristy dia ireo pygmée na vazimba no nipetraka tao ny Congo izay Niger amin'izao fotoana izao io ny asan'ireo lehilahy dia mpikapa hazo ary ny vehivavy mpamboly mpanamboatra lamba ary miakanjo lamba vita amin'ny bambou bararata izy ireo ary fantadaza amin'ny resaka fitsaboana avy amin'ny ravikazo médecine traditionnelle na ary ny sakafo fihinan'izy ireo dia ny saonjo na vomanga na ny akondro zany mahatonga azy ireo fohifohy satria zareo mihinana zavatra mitovy de iny mahatonga azy am'le tsy de lava zany satria ankotrana ny tena fihinan'izy ireo piaza sy mpanevy ary mpamaky vato zany tena asa fanaon'izy reto ary fantadaza amin'ny fahaizana mandihy nisy égyptologue frantsay Émile Amelino pikaroka ny firenena izay namorona ny Egypte dia nanao fikarohana manokana tao Abydos atsimon'ny Egypte izany no natao mba hikarohana sy amaritana ny fiavian'ny Narmer izay pharaon tamin'ny 12 siècle talohan'izao androtsika izao Narmer dia pharaon papiray ny firenena Egypte ambony sy ny Egypte ambany ny valin'ny fikarohana dia fantatra fa ny firenena izay nanorom-ponenana tany Egypte dia afrikana ary mpamboly sy mpiompy ihany koa ny asan'izy ireo ary zavatra izay manandanja indrindra amin'izy ireo dia ny omby radinitsika ireo zavatra vitsivitsy ireo dia manakaiky kokoa ny malagasy ireo zavatra reo tamin'ny vidéo mikasika ny Madagasikara zany ataoko dia ny teny zao hoe ny
teny bantoa kaiky kokoa ny fiavian'ny malagasy zany satria raha ny fomba ny olona teto Madagasikara voalohany dia ireo vazimba pygmé ary ny olona piaza mpamboly ary mipetraka anaty ala tsy dia mifangaro amin'ny vahiny ary olona mahay ny resaka zavamaniry sy resaka fitsaboana araka zavamaniry no tena fataon'izy reto raha dinitsika zany ireo zavatra reo dia mifanakaiky kokoa amin'ny ireo razany malagasy zany ny foko zay mampiasa ny teny bantou na ny aborigène satria samy vazimba no olona hitan'ireo mpanjanaka toy ny hollandais tany Afrika Atsimo toy ny l'aborigène tany Australie zay mpiavy ny alafitany Israel amin'izao fotoana izao io zany hoe nisy an'ireto olona reto tany Egypte sy Israel zay iadiany Palestine sy ny Israel amizao samy tsisy tompony izy roa fa miady ireto pygmé reto zany ny tena tompony izay nipetraka tany Egypte nipetraka tany Israel ary rehefa nanomboka tafiditra tany ny européenne de ny alefy ny tanjaky ny ireto bantou reto foko miteny bantou ireto dia ny fidramonina ny verina nakaty en Afrika tamin'ny vidéo mikasika an'le tantaran'i Madagasikara ihany koa ny teny atao hoe Mikeano tena akaiky kokoa ny nipoirany razan'i Madagasikara satria mpiompy piaza mpamboly mipetraka any an'ala na any anaty lavabato fa ny malagasy sasany efa métissé zany efa mifangaro amin'ny arabo firenena afrikana hafa tamin'ny teo ihany koa ny vague ny esclavage zay ny fanakalo ny malagasy sasany nentina natao esclavage tany Afrika sy ny toerana Amerika sy ny Afrika Atsimo ireny toerana reny ihany koa niditra taty dia fifangaroany izay zavatra izay no natonga ny malagasy efa betsaka métis ny asiatika efa taty afara zay vao tafiditra tany Madagasikara satria ny sakafo foanina dia anikotrana ny tena foan'izy ireo ny vary efa taty aorina zany hoe tsy dia nanana tanimbary nanamboatra zany tanimbary zany izy reto fa efa rehefa tafiditra taty nanjanaka ny malagasy ny asiatika dia izay no ny natonga ny mpikaroka sasany manao an'le austronosienne ireo pygmé vazimba ny teneniko taloha ireo de fatadaza fatratra amin'ny fahaizana mamaky vato sy amin'ny fanamboarana fitaovana vita amin'ny vy ary mpifanakaly varotra tao Egypte toy zany ihany koa le fitenenatsika hoe malagasy izy amin'ny teny frantsay izay tsy de tsara satria fanaratsina malagasy fa ity teny ty dia teny malais polynésien zany hoe raha tokony ho izy tsy tokony malagasy akory ny malagasy satria fiteny zay noentiny reto mpivahiny izay mahatonga azy ireo miteny hoe austronisienne no namorona an'le hoe malagasy fa raha ny tokony ho izy raha ohatra ka Madagasikara de tokony gasikara zany no fiantsona ny malagasy ny français ny fiantsona ny olona ao France ny anglisy les anglais ary ny amerika les américains ny américaine ny anglisy ny frantsay ary ny Madagasikara zany raha tokony ho izy tsy tokony ho malagasy satria tsy misy fifandraisany mihitsy izy roa reo raha Madagasikara no izy de tokony gasikara tena tokony itenenana atsika fa tsy tokony atao hoe malagasy na ary farany ratsy raha le hoe malgasy ohatra zavatra itovizana indray ny fiteny ampiasainy reto Israel reto raha miteny ray zao de baba ny fiteny ampiasainy any amin'ny sisisiny indray dia yaba na baba de ny ampiasainy eto ampivoatany dada na mama dia efa teny vahiny zany amin'ny teny anglisy daddy ary amin'ny teny mami ny fitenenany maman ary amin'ny teny frantsay maman na papa dia hitanareo amizay fa atsika zay aty afovoantany teny hoe mama de fa avy amin'le maman
na avy amin'ny mami amin'ny teny anglisy zany hoe ny anglisy rehefa tonga nananjanaka atsika reo frantsay tonga nananjanaka atsika izy ireny no napitra nyreto fiteny reto ny azentsika zay tonga nananjanaka ihany koa napitra n'le teny hoe malagasy satria malais de nampidirina le teny malagasy de ny afoeziny frantsay malgasy dia raha tena fatarina zany ho an'ireo mpikaroka ny fipoirany Madagasikara tokony fatarina zany zavatra rehetrarehetra zany mbola tantara lava be izy ty ary mbola tsy tena afa-po ny tenako fa mbola naovako fikarohana tsara ary mbola hotohizako dia zay indray ny androany aloha dia hotohizako indray ty resaka gasikara ty amin'ny manaraka dia isorana betsaka dia veloma daholy veloma tompoko.